Fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy, alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsaka fefany alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina. Miarabantsika indray ary tompoko lahy sy tompoko vavy eto amin'ity fandarana izitsika ity amin'izao fiandohan'ny herinandro izao fa 7 volana septambra. Erabana iantsona tale ny famoahana ny gazety ny groupe Ultima Media. Miarabanao Frank Ramarson. Miarabanao Sinezy ary miarabanao zany amin'ny rompiantsika amin'izao takarivo izao. Ny zavandraga tato anatin'ny faraparan'ny herinandro teo Frank Ramarson teo aloha zany ny azakazaka ataon'ireo kandida sasatsasany amin'izao fotoana izao amin'ny fampahafantarana ny tenany any anivon'ny faritra maro samihafa any. Inona no fanamariana hoentinao mahakasika an'le fihetsiketsehana maro samihafa amin'izao fotoana izao? Mazava ho azy moa zany zao fa dia manao pré-campagne daholo ny itsiraray ary hita hoe iza mahana ny moyen ary izy no ataontsika hoe candidat osaosa amin'izao. Izany hoe candidat dimy angamba no ataontsika dimy na enina no tena hoe misongadina anatin'le izy. Fa tsy dia izany loatra angamba aloha no hanombotsika an'ity fandarintsika ity. Fa mbola mitohy ihany any amin'ireo radio ravavy na amin'ny aina manjery sasany ny mbola fanaovana ady hevitra santoko iaho faux débat amin'ilay hoe tokony misy atsisy ny fifidiana. Mbola misy ihany mampirisika an'izay lalan'izay hoe manome torak-hevitra, manome fehi-kevitra tsy tokony hoe hiditra amin'izay lalan'izay isika. Anefany efa tafiditra lalina ao anatin'ny hoe fa miomankomana zany amin'izany hoe lalak'izoran'izay tsika. Ny zavatra magara koa nefany teo eo dia ohatran'ny isy ihany flottement istika avy any amin'ny senita. Izay nilaza fa hoe mbola misy problème technique ny fanotana bulletin. Misy problème technique koa izy le hoe acheminement izy le hoe tonga tsy any amin'ny commune sy fokotany le bulletin roa tonga hoe tonga tsy amin'izany hoe dia sensibilisation. Ny zavatra marina momba an'io dia misy koa mponokony manembony ihany hoe tokony anemorona angamba an'le fifidiana mba azon'ny candidat anankiray rattraper retard osika amin'ity lalanyity ka ataoko ngamba fa nisy ngamba ataontsika karazany hoe pression ka amin'ny senita ihany hoe tandehonareo so manao tonga an'izay lalan'izay satria le filon senita manko malaza fa mpanolotsahana candidat ray ary ny filon tetezamita dia tsy niambamba mihitsy resaka taminy ka toy eo hoe atandeo madama fa izangy nametsika anao teo hoe ka dia ataoko fa manomboka miay ihany candidat sasany amin'le hoe tindrinila ao anatin'izao campagne izao satria hitanao tsara fa toa mahazo tombony le candidat zay tonga tafara zay hitanao tsara fa toa mandika lalàna ihany amin'ny satria manina manao mitinina nahazo lalàna avy any amin'ny district avery manina mitona banderole lehibe ohatran'ny resady ary manina mitona afisy aty an-dalambe zay tsy natao ny candidat ka izay no anontaniana amin'ny senita satria raha ohatra tamin'ny fivirina le hoe nanao atsapaka vaovao le hoe numéro amin'ny laharana anatin'ny bulletin unika dia nanafatsarafatra mihitsy raha matoa Beatrice Atala hoe tandremgo manao mandika lalàna amin'le pré-campagne fa no porte-à-porte ohatra vao mamorainy tsy hitan'olona nefa zao le patron teo io mpanolotsaina an'le ministra ihany no ohatrany hoe misetrasetra ary manahirana an'le candidat satria na eo amin'ny télévision nazy dia hoe mahazo 10 minitra dia hoe mbola amin'ny larobia ono vao ivory amin'le hoe roviana ny tantanteny ka hitanao zany sinesy fa toa ohatrany manahirana ihany le hoe vao manomboka zany dia ohatrany misy zavatra tokony amboarina ary zay mahatonga ny candidat zany zao interpellé ny senita hoe nareo no mijery le code électoral mijery hoe manaja lalàna ve va tokony choisina ve ireo zay toko hoe mihoatry mifefy amin'izao fotoana izao. Eo indrindra mantsy Frank Ramarson le fampiarana ny lalàna eto amintsika na marefa na koa le lalàna amin'ny fian'le pré-campagne mihitsy no tsy misy ao anatin'ny lalam-pifidianana dia eo koa no manahirana an'ilay izy ary teto amintsika hatramin'izay tsy nisy voasazy mihitsy tamina fiara-pe fa amin'ny fifidianana ohatr'izao zay koa no mahavariana. Non zava-misy nge dia zao hoe hiditra an'izao fa misy koa zany candidat-mpanjakana mazava zany zany zao hoe oetan'izany daonike ny olona rehetra fa ariko zany isy manahy zany ny olona fa isy zany alabato an'le candidat mifanjakana satria malaza zao eran'ny
francs na tamin'ny androny andreo mitoanjarajo lilatsaka dia efa misy urina parallèle zany hoe fa pourrait anaran'olona ao anatin'ilay urina ka zavatra teknika ho ataony hoe raha ohatra mandeha le fifidianana dia rehefa vita zany le recensement ao anatin'le fifidiana hibatan'ilay urina dia ao anatin'le camion dia ao anatin'ny camion fa misy urina hafa zay mitovy tsisy falaka amin'le urina iny dia eo zany dia hoe le urina ao anatin'izay camion zay no ampiasainy satria nefa misy bulletin efa sikarena daholo zany anaran'le délégué. Faharoa dia ao anatin'le logiciel tany zao misy logiciel zany ampiasaina amin'ity fifidianana ity dia efa misy ao anatin'ny hoe marque zay tena me folo isan-jato nefa hoe hoan'izay candidat zay atao zay anjesy zany hoe fa mahana marge ka zay zavatra zay zany tokony zany hoe ohatra zao misy candidat zany hoe mahazo 3 isan-jato na 4 isan-jato zay tiany fanjakana anjesy dia ampidirinao aminy tena me folo isan-jato fa mody ambambarina fotsiny ny anarana hoe mody ataon'izao hoe ty zao dia hoe lasan'le olona zany tena zay zavatra zay ka io zany tokony homaily ny candidat hoe ameo anay ndreo senita démonstration ma tsy siny io logiciel hoe osoka anirenany tanao tsara zany fa aden'izao zany na eo ny livre liste électorale na livre logiciel na livre urina dia efa fantatry zany zao fa misy tady mpanjesy candidat ao anatin'izao fifidianan'izao ka efa sarotsara n'ireo mpanao technicianina ihany efa hity zany zao fa dia tokony homaily daholo zany ireo candidat fa mena amin'ny senita rehefa tonga le amin'ny larbe le atsapaka zay zavatra tiany lazainy fa misy fampitana azo atao any ve nefa amin'ny fikarakarana fifidianana taty Afrika mahakasika an'izay ho an'ny eto amintsika satria ohatra ny tany Mauritanie ny tany Mali ohatra mety misy azo ampitaina amin'izay any ve Frankramason ka io nge zany arakaraky le fahaizan'le olona sy le candidat sy ny observateur hoe manao manara-maso ny senita amin'ny zavatra io mahatonga ny olona miay any dia ny hoe ny filohan'ny senita mankanato Béatrice Attala dia olona akaiky ny fitondran'Andriamatora Rajoelina ary mpanolo-tsaina n'le candidat anankiray mbola io zany ny patron manobetsaka zao amin'ny fotoan'izao isaoranao teto amin'ny fandarana sisa tamin'izao arivozoary Frank Ramason misaotra anao Sineza misaotra koa ny Europeantsika andro arivo mandrapitao fa amin'ny fotoanantsika manaraka andray ary toboko lasy e toboko vavy fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92 renesinao isaky ny alatsinainy alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsaka fefanialina famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina